PDG Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Indahar pour un prix remisé à 240 000 arrières. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ni Vava. Manamafy ny fiara-miasa amin'ny sehatra tsy miankina ankehitriny fitondram-panjakana malagasy ho fampiroboroboana ny sehatry ny indostria eto Madagasikara. No tanterahana androany tao Ambatolampy ny fanokana ny filoham-pirenena tamin'ny fomba ofisialy lalana pavé sy ny fahavitan'ny asa fanitarana ny orinasa Star any an-toerana. Fivarotany teratany malagasy tany amin'ny vahiny sy ny fanaovana osoka no isan'ny manome vahana ny fahazahoan'ny vahiny tany amin'ny endriny samihafa eto amintsika. Araka ny ambara ministry ny fanajariana ny tany androany. Ampolony ireo mpiasa amin'ny sehatra amin'ny fananantany tratra nanao osoka ka nahiditra amponja. Anatanteraka fitokonana ireo mpianatra eny amin'ny Université Antananarivo ny herinandro avy izao manoloana ny olana amin'ny famatsiana rano amin'ireo tranon'ny mpianatra. Leo amin'ny vahaolana tandrametaka izy ireo raha ny fanazavana. Namara azo ireo ivitoerana andraisana ireo olona manana fahasembanana eto Madagasikara. Mbola maro ny ray aman-dreny no tsy mazoto mandefa ny zanany anantona azy ireny. No marihana androany andro iraisam-pirenena ho an'ny olona manana fahasembanana ka tsy diso anjara tamin'izany ny CRFPPSH ampandrinomby. Maresaka iraisam-pirenena ahina hiparitaka ao Europa ny variant Omicron tao aorianan'ny La Réunion. Olona 7 no fantatra fa mitondra izany any Frantsa. Firenena 30 amin'izao fotoana izao no ahitana ity sosa vaovao ny Covid-19 ity. Nanditeny rehetrany. Salam tompoko lasy tompoko vafotoana vaovao amin'ny École TV Manasanoary. Anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao dia manamafy ny fiara-miasa amin'ny sehatra tsy miankina ankehitriny ny fanjakana malagasy ho fampiroboroboana ny sehatry ny industria eto amintsika. Ny tanterahana androany tao Ambatolampy ny fanokana ny filoham-pirenena tamin'ny fomba ofisialy lalana pavé sy ny fahavitan'ny asa fanitarana ny orinasa Star tany an-toerana Abraham Randriamanana. Pakady napetraka ny fitondram-panjakana ankehitriny ho fanatrarana ny tanjona amin'ny fampiroboroboana ny indostria eto Madagasikara ny fametrahana ny tetika asa ODOF na ny One District on Factory. Vinany hananganana ireo orinasa isaky ny distrika iray natao hamokatra ireo vokatra ilain'ny mponina ao aminy. Isan'ireo ahafahana miroso amin'ny fanatanterahana izany ny fametrahana ny fiaraha-miasa amin'ny sehatra tsy miankina. Tao anatin'izao vanim-potoana ny fiatrehana ny Covid nandritra ny fotoana izay dia izay orinasa afaka namokatra izay zavatra ilaina tao amin'ny fireneny noa tsy nisy fiatraikany tamin'ny firenena izay mamokatra bebe kokoa zany Covid zany. Ary izay no nametrahantsika ny tanjona ny hoe izay zavatra ilain'ny malagasy rehetra dia mila vokariny eto an-toerana ihany, ahodina sy vokariny eto an-toerana. Izay ny antony hametrahantsika ny ozinina le hoe ODOF teo. Etsy ankilany, miroso ny fanatanterahana ny fifanarana amin'ireo mpandraharaha mikasika ny fametrahana ny orinasa mpanao simenitra eto Madagasikara raha ny nambara ny filoham-pirenena. Efa eo andala ny mpamitanytsika ny fifanarahana ary nametrahana ny ozinina fanaovana simenitra eto amintsika ihany. Tsy maintsy atomboka amin'ny heritaona io ary tsy maintsy vita alohan'ny 2023. Zavatra ampiavaka an'io dia ny malagasy no tsy maintsy actionnaire 50% ao anatin'ny orinasa io. Dia ny malagasy na eto an-toerana na malagasy diaspora any ivelany izay misokatra ny teti-bidy amin'io izay 50 000 à 100 000 euros farafahakeliny dia mitondra be dia be ny malagasy afaka mba anana ny fierté hoe actionnaire ao anatin'izany ozinina fanaovana simenitra eto Madagasikara zany. Ary indrindra ao anatin'ny fito taona
dia miverina ny vola anaovana an'izany simenitra zany fa ny antony fotsiny rehefa mitondra zareo vola ny malagasy dia tsy maintsy ny vola malagasy zany hoe ny ariary no entina anaovana ny partage na dividende na ny fizarana an'ireo atombony izay azo ao anatin'izany orinasa zany. Tontosandroany tao Ambatolampy ny fanokanana tamin'ny fomba ofisialy ny lalana Pavemirefy 2.9 kilometatra sy ny fanitarana ny orinasa Star ny an-toerana. Nytoy androany kosa ny fionan'ny solombavamboaka tamin'ny mpikambana ny gouvernemanta teny amin'ny sisy vato lafiny ara-tsosialy ny jiro sy rano no isan'ny navotry ny solombavamboaka nandritra izay fionana izay ny alarana evison. Tsy mbola misy fanomboana ankehitriny ny fampanantenana nataony ny filoham-pirenena any amin'ny distrika ny Abealalana izany fanazavany ny solombavambahoaka. Nambarany ihany koa fa miainga avy any amin'ny fitsinjaram-pahefana tena izy hoy izy ny fampandrosoana ny firenena saingy tsy hita tamin'ny teti-bola-panjakana 2022 teo. Tsy mitovy avokoa ny teti-bola ny faritra sy ny commune. Mangata tokony ho zavatsika ny tegna décentralisation effective ho ataontsika fa tsy apetaka aty amin'ny centraly aby ny raha jiaby aparitavy ny fahefana ny vola iasan'ireo ministre sy iasan'ny ratsamangaka jiaby any anivony faritra. Izay zany vangatana. Mifandray amin'izay zany ny gouvernoura ny faritra. Isan'ny nametrahany filoham-pirenena programanasa ny gouvernoura. Ny zavatra hitanay ihany tsy ampy vola enty miasa ny gouvernoura. Raha tsy resaka atsika fa tsy regny engin regny. 250 km isan-taona ny napetraky ny filoha ny asa ataon'ny gouverneur ny lalana. Tsy afaka manatanteraka zany zareo noho tsy fisian'ny solo. Maro tamin'ireo solombavambahoaka no nangataka fametrahana foto-drafitrasa sy fanatsarana ny foto-drafitrasa any amin'ny distrika misy avy tsirairay avy. Teo ireo nilaza fa tsy ilaina ny foto-drafitrasa fa ny sosialim-bahoaka no mila jerena akaiky ary misy akotrany any amin'ny faritra atsimy ihany koa fa ny kere amin'izao. Zay sanary pamena voalohany fa maro anatinay zany voalohany voaresaka tevalanandraha noho nino finalamandramata sy vangolo. Nandritra ny fandraisam-pitainenana nataony ny solombavambahoaka Atsimo nambarany fa tsy manaraka ny lalam-pandrenana ny fiandrianana antoko politika atokana ao anatin'ny gouvernemanta. Firavitry ny gouvernemanta tonga eto anao solombavambahoaka zao dia teny manokana amin'ny Atsimo fa teny manokana eto boketo ny ministry ny polis-pirenena ny fitanana-bahoaka miaraka amin'ny loko volomboasary. Ny ministry ny angovo miaraka amin'ny karavaty volomboasary. Misy ministra anankiray koa ary anaty zany zao ilay fianaliana politika tokony mampisolontariny ny administration ianareo ka tokony andraikitra ao anatin'izay no rahatombo ray ministra tsy vita an'izay fotsiny fa rehefa miala eto amin'ity toeran-tinareo izay tsy tokony anaovana an'izany fampisehoana an'izany fiandaliana politika zany dia any amin'ny toerana maro samihafa misy an'izay zavatra atao zay. Ministry ny défense hoe magnano menamena fa tsy misy fieritreretina na resaka gotra outiny. Salamzany koa ministry de aménagement magnano lokony logo ny menamena fa tsy misy fieritreretina na resaka gotra hoe ho atao MMA daholo ny administration zay tandana. Fa ity fanjakana ity dia manaja ny liberté publique. Isan'ny ombona ny solombavambahoaka nandray fitenenana nandritra ny andro faharoa ny fionana tamin'ny ampikamban'ny gouvernemanta ny fampidirana ireo mpampianatra firama ho mpiasam-panjakana. Eo ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana saika nahazo vahana manerana ny Madagasikara. Mila jerena ny fanamboarana ireo lalam-pirenena maro sy ny mahakasika ny vola takiana amin'ny FIBA hoy ireo mpahay lalàna. Zany ny vato sika dia isan'ny fanontaniana izay napetraky ny solombavamboaka tamin'ny ministry ny fanajariana ny tany mahakasika ny fahazahoan'ny vahiny tany indrindra ny tranga eny bypass mafisy ministra tompon'andraikitra ny fisian'ny osika tratra mifandray amin'izay ankoatray moa dia nitondra fanazavana mahakasika ny karatany sy ny boki-tany ihany koa ny tenany. Miantarandriana. Fanamariana noentiny solombavambahoaka nandritra ny fifanatrehana tamin'ny gouvernemanta androany ny mikasika ny tranga ny bypass misy izy ireo ny teratany vahiny manana tany
Namaly izany ministry ny fanajariana an-tany sy ny fananantany ary nitondra fanazavana mikasika ny zava-matety mitranga amin'ny famarotana tany eto Madagasikara. Nisy voalaza ny solombavambahoaka ny jery avy any Ambaradrano mikasika ilay tany ny hoe lasa ny vazaha daholo ny tany eny amin'ny bypass. Raha ny marina dia ary niaraka ny lalàna dia ny vazaha na ny vahiny dia tsy mahazo mividy tany eto Madagasikara. Fa matoa misy orinasa ny vidy tany na nahazo tany na hoe vazaha ny tompony fa mitondra ny atao hoe ny statut na orinasa malagasy dia mazava ho azy fa misy malagasy mivarotra taminy. Raha miresaka ny eny amin'ny bypass manokana maro ireo orinasa mividy tany teny avy amina malagasy ary be da be no osoka amin'izao fotoana izao ary betsaka fitarainana ary ilay olona tokony andraikitra amin'izay osoka izay efa neponja amin'izao fotoana izao. Ary iriko mba tsy voatononao anatiny eo andriamatoa Sombavambahoaka satria izy dia isan'ny hipetrahany fitarainana be da be mitan'olona eny amin'ny bypass eny ka dia miteo fanadihadiana sy hoentiny eny anivon'ny tribonaly. Teboka isan'ny tondran'ny fanazavana ihany koa ny mikasika ny fisitrahana karatany sy bokotany izay efa anantotsan'ny ministera ezaka amin'izao fotoana izao ny fizarana azy. Entina namorana ny fisitrahan'ny malagasy tany no tanjona amin'ny fizaran'izany vaobe. Ankoatra izay, ezaka tonsain'ny ministera ny fampitomboana ny birao ifotony fananantany. Amintsika amin'ny teny izao efa misy birao ny fananantany ho Anatsimondrano, Avaradrano, Anjozorobe, Andramasina, Ambohidratrimo ary Ankazobe izany hoe fanitarina ny alina anosy daholo ny birao fananantany dia nanantona bebe kokoa any amin'ny toerana tsirairay avy. Raha ny sitsiny kosa angambany aloha ramba ny distrika lavitra ary sahirana ny fatohan'ny fanjakana amin'izay amin'izao fotoana izao raha fizara-pahefana no atao dia mba tsara ihany koa ny distrika ankoatra ny eto an-tafitanan'Antananarivo mba misitraka an'izany ary isan'ireo distrika misy enina no anaovana birao fananantany sy fandraisantany izay atao any voalaza ao anatin'ny fehim-bola ny ministera amin'ny taona 2024. Faran'androany raha tsy ahivina ny fifanatrehan'ny solombavambahoaka sy ny mpikambana eo anivon'ny governemanta. Mahakasika resaka tany izay hatrany dia fivarotany teratany malagasy tany amin'ny vahiny sy ny fanaovana osoka no isan'ny manome vana ny fahazahoan'ny vahiny tany eto amintsika araka ny nambara-ministry ny fanajariana ny tany tamin'ny ity androany ity ampolony ireo mpiasa amin'ny sehatra amin'ny fananantany no tratra izay nanao osoka izay ka nahiditra amponja miantarandriana ohatra. Raha toka voararan'ny lalàna ny fisitrahan'ny teratany vahiny tany eto Madagasikara, tranga maro no nahitana famarotan'ny teratany malagasy tany amin'ny vahiny amin'ny endriny maro samihafa. Manoloana io, namafisin'ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny fananantany androany fa ny fampiarany rehetra ny lalàna no ahafahana misoroka izay fanomezana ny vahiny tany izay. Maro no fepetrefany raisin'ny ministera mikasika izay. Misy ary izay ny ezahana ary ato fa misy fanavoizana be da be tsy maintsy ho atao anatiny eo. Io moa somary manahirana ihany le hoe tany lasa ny vahiny fa eto Madagasikara dia ny vahiny tsy mahazo maka tany voalaza ny lalàna zany fa ny adintsika miteny azy no hoe misy malagasy mivarotra tany amin'ny vahiny fa tsisy tany lasa ny vahiny zany fa malagasy ireo mivarotra azy amin'ny vahiny ireo dia avy eo tsika miteny hoe lasa ny vahiny le izy tsisy vahiny mahazo maka tany zany eto Madagasikara zay ny lalàna fa ny zava-misy dia malagasy mangataka tany dia mivarotra azy amin'ny vahiny rehefa avy eo. Dia izay ny tena olana dia mba manao antsoavo atsika tsirairay avy zany ny hoe rehefa mba mangataka tany tsika dia mba tsy manakana n'izay fahafahana mivarotra izay fa kosa mba dinihana tsara ny hoe inona ny tombontsoa azo amin'izay fampivarotana izay mba tsy ilazako hoe ny eny amorontsiraka dia sasany ohatra dia fantatra fa ao aorianany gasy anankiray dia malagasy anankiray dia misy vahiny anankiray ary izay no tena mametraka olana ary tsy maintsy mailo izay ao anatin'izay. Misy ihany koa ny mpisandoka be da be mampalahelo no milaza an'izany fa raha eo amin'ny mpiara-miasa aminay fotsiny efa mampolony zao no any amponja no ny zavatra sandoka sy ny zavatra osoka rehetrarehetra ary ireo olona manodidina aminy dia efa misy amapolony ihany koa nefa any amponja amin'izao fotoana izao tsy dia miresaka an'izay matetika satria tsy le fampidirana olona any amponja ny zava-dehibe fa ny fahatsapany tsirairay avy hoe eloka ary tsy mety ary voasazony lalàna ny fanaovana
ny fanaovana osika sy ny famitaratahana maro samihafa. Misy fanarenana ary miezaka manao an'izany ministera, maro ireo lalàna hitanareo lanina teo anivon'ny parlementa antsiana an'izany fa miaikina amin'ny fiovan'ny toe-tsaina ny rehetrarehetra ihany koa izy io mino fa samy manao an'izay ezaka izay tsika rehetrarehetra ary mampiatra ny lalàna ary tena ny lalàna ihany dia tokony ena. Efa misy natao opération doc ataon'ny ministère na opération domaniale concertée isaky ny circonscription domaniale rehetrarehetra mba hanamorana ny azahoan'ny voaka malagasy ny tany eo anivon'ny ireny tany-panjakana ireny anaovana fobe fanomezana titre fobe. Efa manao koa ny certificat ny karatany fobe eran'ny Madagasikara 5 alina sy 3 hetsy sy 2 tapitrisa no enjeno anatin'ny roa taona. Efa maromaro ihany zany ary akoatran'izay mbola ho hitanareo manaraka eo fa mbola misy fepetra maro samihafa izay niraisin'ny ministera mba hanamorana sy elana amin'izay mety osika rehetrarehetra mety miseho eo amin'izay fanaovana ny tany izay fa ekeko fa mbola misy ezaka be da be tsy maintsy mbola ho atao anatin'ilay izy ary miakina nefany tsika tsirairay avy koa ny fanometanana amin'izay fanatsarana izay na isika vahoaka na ireo mpiasa ny fananantany sy ny fandrefesana. Etsekilan'izay mikasika ny fanonetra ny tompon'ny tany voakasika ny tetikasa maro sahan'ny ministera ity nitondra fanazavana amin'ny fanefana izany ny ministra tompon'andraikitra raha nanontany mpanao gazety. Maromaro le olana fa ny anankiray tena lehibe araka ireny resahana teo dia ny hoe tsy fampian'ny taratasy fizakana an'ilay tany ho an'ireo olona ireo. Tsy natao sakana nefa izy fa tsy maintsy nidedavana vahaolana satria fantarareo tsara fa be da be ny zavatra tokony mbola reny eo anivon'ny fananantany. Amin'izao fotoana izao efa manakaiky ny fahavitanan'ny ampahany amin'izy izay dia efa iroso araka ny voalaza teo alohan'ny farantaona no andoavana azy. Hitanareo koa fa nisy fivaovana ihany koa teo anivon'ny ministera dia rehefa misy ovana reny dia miova ihany koa ireo voalaza matetika hoe acteur budgétaire donc miakina amin'izay ihany koa ny rafi-pandaminana ny asa eo anivon'ny ministera maro samihafa dia raha ny tokony ho izy tokony ho tratra ny andiany voalohany amin'izy ireo alohan'ity farantaona ity. Ny tsara marihana dia ny hoe ny entreprise hanao ny tetikasa dia efa hatramin'ny volana febroary ny efa vita ny tolobidy dia efa vonona nanatanteraka an'izany ka raha vao misy ny fandaovana ny vola onitra eo moa dia afaka manomboka miasa zareo fa tsy androany satria ao anatin'ny rotsakorantsika izao dia tsy maintsy miandry kely izy alohany amin'ny volana marsa na febroary ihany rehefa miena ny rano vao mikitika ny diky satria hitanareo fa saropady zany mikitika diky zany ao anatin'ny andro avohany. Tsy aivina, isan'ny lalàna navaozina ary noentina natsarana ny tontolon'ny fananantany eto Madagasikara, ny lalàna mikasika ny tany voanjo, ny mikasika ny karatany, bokitany sy ny maro hafa. Fatotosa androany réception provisoire an'ireo fototrafitra samihafa izay natolotra ho an'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny commune Ambohimangakely tafiditra ao anatin'ny tetikasa Rocade Arivo izay sahan'ny ministeran'ny fanajariana ny tany miaraka tamin'ireo mpiara-miombona kampo Randriamanana. Ankoatra ny fanamboarana ny lalana, tafiditra ao anatin'ny tetikasa Rocade Arivo ny fametrahana ireo fototrafitra samihafa izay mamaly amin'ny filanimponina amin'ireo commune voakasiky ny tetikasa. Androany, didina ifotony nijery ireo fototrafitra vita fanamboarana anatin'ity tetikasa ity avy eo anivon'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny fananantany izay notariny ministra Ajo Andriananarivelo niaraka tamin'ireo mpiara-miombonantoka izay ahitana ny vondrona Eoropeana sy ny AFD na ny Agence Française de Développement. Nisy nandritra izany ny fandraisana vonjomaika na ny réception provisoire ireo fototrafitra toy ny baona fontaine misy 7 fanasa-damba miisa 10 ary toerana fivoahana na toilette publique miisa 2 ny commune Antananarivo renivohitra sy ny commune Ambohimangakely izay andalovan'ny tetikasa. Rehefa natao ny tetikasa izay mahatratra 9.1 milliards ariary 62,63 millions d'euros anoany dia nisy ambovola tamin'ny fanatanterahana ny tetikasa Rocade izay ihany natonga ny fatsakana ny ministère
nanomboatra ireo lalana hafa manodidina azy toy ny lalana naliantsika teo nakany Ambatobe dia ny lalana makeny Mare Masahiny dia ny lalana makany Nanisana mpanarahana ny felika daholo ihany fanamoahana ireo lalana ireo ngamba hitantsika raha teo amin'ny Mare Masahiny dia nampiakarina ny atevin'ny tara satria mahatratra 5 cm ny atevin'ny tara amin'ny Mare Masahiny Nanisana sy aty amin'ny masovoan'ny Sonota aloha dia 10 cm ary tokony ho zay daholo ny farafahakeliny ny atevin'ny tara rehefa manao lalana tanàna satria betsaka ilay famonoizana mba ahafahan'le izy mahafaka sy mateza karapito zany dia efa azo ampiasaina ireny fanasan-damba reto rehefa vonona zany moa ireo fikambanana zay andraikitra azy C'est l'objet de cette visite, c'est de voir comment ensemble. Tanjona tamin'ity fidinana ifotony ity ny fijerena ny hoe manao ahoana ny vokatra ny fiarahan'ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministeran'ny fanazariana ny tany sy ny fananantany ary ny délégationna européenne izay miara-miasa ho fanatanterahina ny tetika asa ho an'ny fampandrosoana Madagasikara. Manala ny fahasairana ny mponina ary manampy amin'ny fitadiavana amin'ny andavanandro ny fisitrahana foto-drafitr'asa toy izao raha ny fanazavana. Ny olona ny tanànanay dia ny tanànanay daholo manasa lamba nefa ilay tanàna kelikely faly tokoa ny olona nahitany hoe nahazo bassin zahay efa 20 ny olona manasa lamba fa tsisy parikina fa ny tanàna azao kosa izay mankasitraka mahazo an'io hitanao mandeha ery milahatra be ery amin'ny tokony dadasamy ny olona makarano zao paritaka daholo makarano aty amin'izay dia milamina amin'izay stop. Manamafy ny fanentanana ireo mponina sy ny mpampiasa lalana rokady diarivo ny minisitra mikasika ny fitandrona ny fahadiovana ary ny fikajiana ireo foto-drafitr'asa vita fanamboarana tamin'ny alalan'ny tetikasa. Mare Masahitsika dia efa marompy sady ilay izy vao tamin'ny herinandrotsika nanadioan'ny Morondroba dia mba entanina ny tsika voakana Antananarivo zany mba hikajy izay fahadiovan'izay efa vonona ny fanomentanana ary alefa amin'izay moa ny commune Antananarivo renivohitra mba vita ilay foto-drafitr'asa dia mba ho toerana fitsangatsanganana sy mahate andeha tongotra ihany koa ilay toerana fa tsy sanatria koa lasa toerana fanariam-pako ireny samy manao ny ezaka manokana antsika rehetrarehetra zany mba hikajiana ny fahadiovana amin'ireny toerana ireny ary ho apetraka ireo foto-drafitr'asa fanampy mba ilaina mba nangonana ireo fako amin'ireny faritra manodidina ireny satria io fako indray no milasa ny Mare Masahiny sy ny manodidina dia manentsina ny lakan'andro rehetra manala mandeha mamarina ny lamany ikipa sy farampisanany ka fananany ombonana izy ireo dia matsara ka diantsika satria raha hitantsika eny amin'ny rokadiny arivo iny fa misy manomboka manimba sady ireo via izay fiarovana eny amin'iny faritra iny ny zanakitsika isika rehetrarehetra no arovana amin'izy ireny ka raha ohatra sobatsika din'izao sady ilay izy dia tsy mbo manana zavatra tsara maritra tsika rehetrarehetra mba dia manentana antsika zany mba samy mikajy an'izay fananany volana zany. Tsy haivina mahatraro ho taona ny antoka napetraky ny orinasa ho an'ireo foto-drafitr'asa samihafa no raisina vonjomaika ireo. Lava-mavao hafa kosa indray dia nanome fa matsimbola amin'ny tentiny 4.7 tapitrisa euro ho fiarovana ny tontolo iainana sy ampivoarana ireo rafitra itsinjaram-pahefana eto Madagasikara ny République fédérale d'Allemagne. Miazakazaka ny fahasimban'ny tontolo iainana eto amintsika raha ny fanazavana io na saina. Oringana anatin'ny fotoana fohy ireo tandavan'ala sy zava-mananaina tsy fahita fa tsy eto Madagasikara vokatry ny fanombanan'ny tontolo iainana hoy ny iraky ny République fédérale d'Allemagne tonga eto Madagasikara. Ireo délégationna vahiny izay tarihiny izay nitsidika toerana maro teto amintsika amin'izao diany izao. Nahita ny fahasahiranany eo amin'ny sehatra maro ka nanapa-kevitra ny anoana ara-bola ny Madagasikara. Isany amin'izany ny vola mitentina 4.7 tapitrisa euro izay aompana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ireo valan-javaboary fa ihany koa amin'ny fampandrosoana eny anivon'ireo commune sy rafitra fitsinjaram-pahefana ny fanohanana ireo orinasa madinika sy salatsalany. Nisy ihany koa ny famatsim-bola manokana hiadina amin'ny tsy fanjari-tsakafo izay mitentina 8.7 tapitrisa euro anatin'ny vina un seul monde sans fin. Maro ireo fanamby mila hapetraka eto Madagasikara manoloana ireo olana sedraina afo mandravarava amin'ireo ala sy tanety eo ihany koa ny fikaoan'ny rikan'ny nofotany ary fantatsika rehetra ny tsy fanjari-tsakafo sy ny kere any amin'ny faritra simo saika ny tanàna rehetra no manana olana eo amin'ny famatsiana herinaratra
resy lahatra aho fa azo atao ny manatratra ireo fanamby napetraka ho an'ny fampandrosoana ireo toy izanay hatrany ny fanampiana anareo eo ihany koa ny fanohanana ireo avy amin'ny sehatra tsy miankina ary ny fampitomboana ny fiarah-miasa eo amin'ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana. Tsevina nisy ny feonan'ireto delegasiona ireto tamin'ny filoham-pirenena omaly teny amin'ny lampam-panjakana ny Avoloha ary izao nitoa tamin'ny fifanaovan-tsony famatsim-bola izao izay notanterahana teny amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny. Ny taona 7 no nisy farany fiaonana eo amin'ny samy tompona ndraikim-panjakana tahaka izao teo amin'ny firenena rotota ary izao tanteraka izao indray 470 taona aty aoriana. Ny fifandraisana eo amin'ny Madagasikara sy Alemaina izay hiditra amin'ny 90 taonany amin'ny taona 2020. Ao anatin'ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny olona manana fahasembanana mariny hetsika ny tanterahana teto Madagasikara ampitomboana ny fiahiana sy ny fanohanana azy ireo hoy ny ministry ny mponina Iona Saina. Tompoko lahy sy tompoko vavy feno 20 taona sahady izay no nankalazantsika eto Madagasikara ny andro 3 Desambra ary ny 3 Desambra 2024 ihany koa no nankatoavin'ny anteny miaram-pirenena malagasy ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny zon'ny olona manana fahasembanana ka novidiny fitondram-panjakana tary ny filohajaina Andrinirina Rajoelina ny faritra Atsinanana Toamasina Renivohitra hankalazana izany vaninandro manandanja izany. Ny lohahevitra nosafidiana amin'ity taona ity dia ny hoe olona manana fahasembanana mandray anjara feno amin'ny fampandrosoana. Ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministeran'ny mponina ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy dia manome lanja ny tondro zotsatsika ao amin'ny tanjona ara-paikady laharany voalohany manao hoe ny fampiakarana sy ny famerenana indray ny fiainan'ireo olona sahirana sy marefo eto amin'ny firenena. Natao lohalaharana izany ka hitadiavana vahaolana mety aminareo ka tsy ho rentsony ny hoe olona manana fahasembanana vesatra ho an'ny fiarahamonina. Ny safidy ary manatanteraka izany ny ministeran'ny mponina ny fiahiana ara-tsosialy sy fampivoarana ny vehivavy ka mampiatra ny fitoviana eo amin'ny samy olona isan'izany ianareo olona manana fahasembanana amin'ny alalan'ny fampiatsiana anareo ao amin'ny ankohonana, ny fiarahamonina, ny sekoly ary any amin'ny sehatra ny asa sy ny fampiofanana. Koa amin'izao fa 20 taona ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny olona manana fahasembanana eto Madagasikara izao ary dia hanomboka ny famolavolana ny politika pirenena momba ny fampiatsiana sy fizakan-tenan'ny olona manana fahasembanana, politique nationale d'inclusion et d'autonomisation des personnes handicapées. Miaraka amin'ireo ny mpiara-mombonantoka iraisam-pirenena omentsika lanjana amin'izany ny fampisitrahana ny olona manana fahasembanana ny zony amin'ny sehatra rehetra eto Madagasikara. Tsy adino velively ny fampifanarahana ny lalàna momba ny zony olona manana fahasembanana amin'ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny zony olona manana fahasembanana dia manentana antsika tompona andraikitra maefa rehetra eto amin'ny firenena hanao izay sitrahan'ireny olona manana fahasembanana any amin'ny faritra misy antsika ireny ny zo feno ho azy ireo. Ho antsika vahoaka malagasy kosa andeha asehontsika fa malagasy mahay manome ny asiny maha olona isika ka manao ireny olona manana fahasembanana ireny ho toantsika. Mampahery anareo olona manana fahasembanana namana rehetra amin'ny tolona sy ny fanehoanareo ny maizanareo eto amin'ny firenena. Misaotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy. Tahaka mahazatra anaraka dokavatra asika melohan'ny dirantsika ny tapany faharoa amin'ny vaovao rehefa avy eo ary. Les fêtes en famille, des moments mémorables pour tous. Tous ces préparatifs, tant de joie, de bonheur et d'espoir à partager. Surtout, la télé qui nous réunit. Passons les fêtes ensemble!
Le décodeur avec 1 mois sur Access et seulement à 50 000 arrières jusqu'au 24 décembre. Et ce n'est pas tout. Profitez de 15 jours sur tout Canal Plus pour tout réabonnement. Pour plus d'informations, rendez-vous en boutique Canal Plus. 2 fois plus de data pour le même prix. Avec Telmanet One Day, maintenant tu as 300 mégas au lieu de 150 mégas avec Envoul, toujours à 1000 arrières. Alors, à ce prix-là, couvre-toi de data. Tape le dièse 111 étoile 1 dièse. VVV! Anjamni Gino IC. Zay zava-pisotro manaleta hety, vita avy amin'ny dité natural. Azonao jifaina ny amin'ny varotra mahazatra anao amin'ny vidiny 2 ariary monja. Manana olana amin'ny perceuse ampiasainao ve ianao? Aza mampiasa ireny perceuse kely aina sy mora simba ireny intsony. Ny vahaolana dia M-Top. M-Top dia amin'ny vidiny mirary, mafy, mateza ary tena azo antoka. Facilitez-vous la vie et soyez gagnant sur toutes les lignes avec une large gamme de produits. M-Top, faire la différence. Distribué par Rucodis Sarah Lalanne. Les fêtes en famille, des moments mémorables pour tous. Tous ces préparatifs, tant de joie, de bonheur et d'espoir à partager. Surtout, la télé qui nous réunit. Passons les fêtes ensemble! Le décodeur avec 1 mois sur Access et seulement à 50 000 arrières jusqu'au 24 décembre. Et ce n'est pas tout. Profitez de 15 jours sur tout Canal Plus pour tout réabonnement. Pour plus d'informations, rendez-vous en boutique Canal Plus. Manambahiny sampana fampalalam-baovao amin'ity alina ity vahiny tompotrano maromaro mana kokoa tsy izy zany fa Élisée Boudoirson izay tsy izy vina amintsika amin'ny tontolon'ny jeux vidéo miarabanao tokaso eto amin'ny plateau any koa amin'ity alina ity araky ny efa fantatra moa dia misy ny hetsika karakaraina ao anatin'izay resaka jeux vidéo izay afaka lazalazaina misimisy kokoa hoe mahakasika izay. Iny ary miaraba ny David Anlalaina moa zany dia miaraba ihany koa ny mpanaraka tsy tapaka ny kolo amin'izao fotoana izao ny CGC na ny Cyber Game Contest moa zany dia tournoi na e-sport izy io. E-sport moa zany dia jeux vidéo ihany moa zany tena afatarany be sy ny maro azy izy io dia championnat national izay niatomboka tany amin'ny faraparany faraparany taona 2020 tanoany moa zany ny nanomboana ny fifatenana ary natomboka tamin'ny tanànany Tomasina tamin'izay fotoana izay dia avy moa zany nisy ny tao Mahajanga, nisy ihany koa ny tao Antsirabe ary nisy moa zany ny teto Antananarivo dia tonga amin'ny dingana famaranana zany moa zany tsika amin'izao fotoana izao ka ny top 3 na ny telo voalohany tamin'ireo fifatenana ireo ihany moa zany no hiatrika an'izany dingana famaranana zany avy amin'ireo faritra izay voalazako teo aloha ireo. Mitenenao teo anatin'ny phase finale tsika amin'izao teny zao amin'ny hoe hetsika manaraka io inona daholo ny hita ao anatin'izay. Ya, misy moa zany ny phase finale ny Cyber Game Contest na ny CGC izany manodidina izay nefa dia misy ihany koa ny side event moa ny ilazana azy amin'ny tontolon'ny e-sport na ny side tournament izany misy événement maromaro manodidina izay rehetrarehetra moa zany ohatra amin'izany ny Street Fighter 5 misy ihany koa moa zany ny Guilty Gear Strive eo ihany koa ny Mortal Kombat 11 misy ihany koa ny jeu mobile Clash of Clans ohatra pakafy Clash of Clans be moa zany ny namako hita ambony plateau eto dia ankoatran'izay misy ihany koa ny Free Fire ho an'izay pakafy jeu de shoot amin'ny smartphone izany dia misy taranja maromaro visy ihany koa ao anatin'izay rehetrarehetra izay ka tsy voateniko terem-piandohana moa zany fa misy ny Tekken 7 sy ny PES 2021 moa zany no anaovana ny tournoi principal tamin'ity saison 2021 ity ary ny phase
finale zay atrehantsika manomboka rapitsy moa zany dia izy io raha tena marina moa zany dia ny tournoi ataoko hoe événement famaranana ny topikatroana na ny saison 2021 alohan'ny idirantsika amin'ny topikatroana romboroapolo amborarivo na ny saison 2022 izany. Ya ny CGC moa zany ry David Anlalaina dia rampitso izy io no atao ao manomboka rapitso moa zany mandrisan'ny roa andro amin'ity faran'herinandro ity ny faefatra sy fahadiminy volana desambra zany hoe rapitso moa zany dia etsy amin'ny canal Olympia Iarivo izy io ary manomboka amin'ny sivoarasasany moa zany ny ataontsika hoe hostilité na hoe ny combat rehetrarehetra amin'ny sehatra rehetra amin'ireo discipline zay voatanisako teo ireo. Ao anatin'izay tontolon'ny e-sport zay aiza ho aiza kosa sary misy ny toerany Madagasikara ao anatin'izay tontolon'ny e-sport zay. Ya amin'izao aloha zany dia mbola Madagasikara no champion titre amin'ny discipline PES 2021 aloha zany PES moa zany eto Afrika eto faritra Afrika eto amin'ny zone Afrika izany fa na izany na zany ny amin'ny sehatry ny jeu de combat itsika efa manomboka hita tsikelikely any na eto Afrika izany ny amin'ny sehatra iraisam-pirenena tsoroko marina moa zany fa somary sarosarotra any manosika ny i-combattantsika na ny i-sportif atsika ao anatin'izay rehetra zay satria ny resaka jeu vidéo eto Madagasikara moa zany mbola tsy dia azon'ny olona loatra izy io ary mbola tsy dia betsaka moa zany ny mampiasa azy io na dia fantatra moa zany fa ny io loisir numérique io io sport numérique io no ho avy zany hoe efa miditra tsikelikely amin'izay mantsy ny eran'izao tontolo izao amin'izao fotoana izao ary tsy ambaka an'izany isika eto Madagasikara amin'io taranja e-sport io. Ivirenantsika ary mahakasika le etsika zay karakaraina afaka alefanao hoe fanentana no mahakasika zay. Ya ny karakara moa zany dia manentana hatrany zay eto amin'ny cultiver ny zareo mitsenanao ihany koa moa zany zay toanany ary ihany koa moa zany mpanoana toy ny Orange Madagascar sy ny XXL Energie sy Gino izany ary ny Fly Technologies moa zany dia manentana atsika rehetra moa zany tonga hijery satria anisan'ny hetsika e-sport goavana indrindra amin'ity toana ity CGC ity raha tsy horery ihany moa zany izany hetsika e-sport goavana izany misy zavatra maromaro ihany koa moa zany manodidina an'izay ankoatran'izay sady event zay moa zany dia misy ny concours de cosplay zay mahaliana kokoa zareo ao anatin'ny tontolon'ny geek sy ny tontolon'ny jeu vidéo sy ny tontolon'ny cinéma izany resaka hoe cosplay izany eo ihany koa moa zany ny animation madinidinika misy zavatra be dia be miaraka amin'ny ireo partenaire ireo ka dia hoe manetanareo zany zako hoe tongava raha toka hoe te hiditra amin'izany sehatry ny sport zany ianao na koa hoe te fantatra misy kokoa zany raha ohatra ka mbola misy salasalana na ohatra zany dia mba tsara ny manatona zany amin'ny fotoana io fa misy information be dia be mety ho azonao ao anatin'ny indrindra moa zany fa ny ray aman-dreny zay mba te hanosika an'izany amin'izany sehatra izany dia anisany plateforme afana miditra antsehatra ity cyber game contest zay karakarainy Cool TV sy ny tsenanao electronics ity. Ngasanareo vahiny tato anatin'ny sambana fampahalalam-baovao ny tondro mahakasika izay etsika karakarainy Cool TV FM sy ny tsenanao zay. Ya makasitraka indrindra. Zay mahakasika an'iny fa nahazo fiarabe efatra sy fampitaovana maro avy mitetika sa produire zay tantan'ny ministera ny fanajariana tany ary vatsy ny banky iraisam-pirenena vola ny commune Antananarivo renivohitra fampitaovana izay anampiana betsaka amin'ny fanadiovana ny tanàna hoy ny aben'ny tanàna Yves Richard. Mananika ny 5,000 sy iray alina sy $7 ny teti-bidiny fampitaovana sy ireo fiarabe 10 natolotra ny tetikasa produire ny commune Antananarivo renivohitra nanomboka amin'ny volana aogositra. Ankoatra ny fanamafisana ny lafo ny fanadiovana indrindra ny fehezana ny valinaretina. Andrasana itera-bokatso ho an'ny mponina an-drenivohitra ny fampitaovana sy ny tetikasa hoy ministra ny fanajariana ny tany sy ny fananantany. Hitantsika fa rehefa misy tetikasa atao dia ny olana indraindray dia vita ilay tetikasa dia tsy misy ny ataoko hoe fipaika impact direct any amin'ny olona dia izay no niarahana niaraka tamin'ny commune urbaine Antananarivo niaraka ary ho atao ho an'ny faritra Analamanga
mba hanana ny fakitra lalamanga iray manontolo zay drafi-panajariana zay na mifandrindrana an'ireo fifindramonina na mifametrahana an'ireo toerana zay anatanterahana foto-drafitrasa maro samihafa mba tsy vangongo amina toerana anankiray fa indrindraindrindra ny koa vao eritreritra tsara mba tsy sin'ny olana ny arinana ohatra n'izao ataontsika izao hoe raha nanao ohatra ny 67 hectare mety ny eritreritra hoe afeno olona vitsivitsy anitarina anatananarivo nefa tsapatsika fa noho tsy sin'ny zay vina somary lavidavitra zay tao anatiny tao dia vao vita ny 67 hectare dia nijanona teo isika fa tsy nanomana fifindrana toerana mahafa indray mba ahafahany tanàna-Antananarivo mivelatra sy miaina araka ny tokony ho izy dia ny fananana vina somary lavidavitra dia mba ahafahany tsirairay avy zany efa mieritreritra dia izao ny hoe inona ny tokony foto-drafitrasa inona ny tokony paikady tokony hoentina mba tsy ho sepitra ilay tanàna ary indrindra tsy ho sepitra ilay faritra satria betsaka ny filana sy ny fifindramonina mety iseho. Ho an'ny komuna Antananarivo renivohitra hanampibetsaka amin'ny fanadiovana ny tanàna indrindra anatin'ny fotoam-pahavaratra ny fahazoana ny fiarabe isan'izany ny fanesorana sy fitaterana ny fako makeny Andralanitra. Moa ny olana vao enim-bolana zay zao no mitantana ny SMA ny fitaovana efa antitra ary mora simba zay nahatonga nandritra an'izay herinandro 10 andro zay vao maty kely raha misy camion vitsivitsy maty na ny an'izany Andralanitra dia mitombo ny fakodirana eto moa zao manofa camion izay anampina ny SMA mba ahafahana mampiaka ny fako indrindrindra fa amin'izao fotoana zao fotoana ekaran'ny voninkazo ary rehefa misy koa ny orana mavesatra ny fako entina ny Andralanitra ka dia manenjika an'izay manantena fa amin'ny faran'ny herinandro ambony hiverina toy ny taloha vao aingana moa zany madio ny tanàna. Reto fitaovana reto tsy fako fotsiny fa ny fanadiovana ny tanàna anatiny sy fanampiana an'ireo départementa maro eto amin'ny commune izay manatsara ny tanàna anisan'izany ny misahana fanadiovana ny lakan-drano sy ny sisa dia ireo camion ireo zany no anampiny. Ampiasaina amin'ny fitaterana ny fako sy ireo loto manetsina ny lakan-drano eto an-drenivohitra indrindra ny anivon'ny faritra iva ihany koa ny fampitaovana tranga izay mitarika ny fiakaran'ny rano amin'ny faritra maro mandritra ny Orambe. Tsy ny andro ny olana zay efa mambolana zay no nanadio ireo lakan-drano na ho Besarety raha tsikaritra ireo tamin'ny roa taona rehefa miakatra ny rano mijanona ny rano mandritra ny 2 andro 3 andro zao miakatra ihany rano satria ny avy io fa na zany ary afaka adinray sasany dia miala ny rano. Hita zany fa le tetikasa nitondrana anazy hoe alao diovina tsara tanteraka ny lakan-drano eto Antananarivo indrindrindra amin'ny toerana iva dia efa manomboka mitondra soa. Ankoatr'ireo fiarabe akanjo entina manatanteraka ny asa fanadiovana zato kiraro 310 ary tanina 310 ary dapapako 570 ny santionany tamin'ireo fitaovana azo ny komuna avy amin'ny tetikasa produire natao tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely androany ny fanolorana ara-pomba ofisialy amin'ny fampitaovana ho an'ny komuna. Ifantoka mahakasika ny fitsanganany sy ny vaovao ny adefitra sy ny fanaon-kevitra anio alina ao anatin'ny fandaharana ankitsim-po izay arahanao aorianan'ny fampahalalam-baovao ahafao ihany koa ny fomba fiasan'ny gouvernemanta ankehitriny ary ny orana ara-sosialy arahoary ny ampahany amin'izany. Hoe zahay tsy nanapony varo lafo be rehefa hitondra ianao, zahay tsy nanapony hoe tsy vitanareo ny temporiser ny vidin'ny carburant, zahay tsy nanapohany zao karazana cinéma politique mandeha, misy karazana dessin animé mandeha eto amin'ny tany sy ny firenena satria nahoana tamin'ny fotoan'andro ninge raha nifidy an'Andriamatoa Andrajoelina sy ny zakazaka anakany amin'ny Orange ny olona tamin'izany fotoana dia anao tsika ijorotsika mahitsitsika tsika TGV fa le izy mezakazaka makaiza zao train deraillé tadivarinao any akadingely zao le bôle ka nina za tsy volany Masimbaklema tena mahitsy ako za amin'ny président national ny Gemafina ny gasy mahitsy fijery dia tena apetraka hoe erreur tanteraka président ao anatin'ry satria na ny olona ho apetraka anao efa tsy atokisanao sahady ny atao hoe tombana na ny ina ty évaluation any
mazava fa tsy atokisanao le olona matotombanany raha atokisanao le olona tsy tombananao anatin'ny 6 mois zany hoe efa le fitantanana an'le firenena mihitsy no lasa kilalao satria olona tsy atokisanao ny ataonao mitondra an'le baolina olona tsy manana permis ange zany no ampitondrainao an'le fiara inona le tena zavatra nataonao nandritra ny fotoana na ny endrenanao tsy fantatra teny veraka aketo zany toizako izy ane mbony teny teo hoe mainsigny ozy ny président publique izy satria izy ihany no raha ohatra izy mizoro de sy zavatra bilelabilela zany eto ka miteny mikasaka say kristian zay zany hoe de sy fatenana izy izy tamresaka say kristian mbola président koa ny fotony zany e na tokony fa sy tokony say kristian miresaka singy fa raha zay lefanao am'izao fotoana zao namana mpanolotra mizaly gn'olo am'izao fandafa volany olo navitasa ve mbola milona agnatina 10 vola enimbola zinao de mandalo amin'ny opem de miakatra président de abloqué nefa olo mampiasa olo amanarivony zany amanjatony le olo entreprise manambola amy zavatra zany ataonao hoe asika sy de fa magnamesiny koa zany andre matao say kristian fa président iny koa zany problème satria manao agnataony mety manao agnataony andre matao say kristian sy fantako fa io moa ibaiko amy président publique zany lafa ibaiko zany ka sahala aminaka aloha sy naneny satria za sy nifidy andre matao andra zoela tamin'ny premier tour sy deuxième tour satria za ny haiko de hoe fisatatana 2030 tontolon'ny fampianarana kosa indray dia sekoly iray any fianaran-tsoa no fantatra fananakatona ny varavaram-pianarana nanomboka omaly vokatry ny fiparitany valinaretina any an-toerana eto Antananarivo kosa tsy mbola misy izany saingy efa miomana amin'ny mety hiatrehana izany ireo sekoly Michel Arnard zany vokatry ny fahatratrara ny mpampianatra sy mpianatra ny Covid-19 atao amin'ny sekoly iray tany fianaran-tsoa nanakatona ny varavaram-pianarana izy ireo nanomboka omaly hatramin'ny fotoana mbola tsy voafaritra. Tsy mbola misy sekoly manakatona varavarana kosa raha ny eto Antananarivo manokana. Ny fiomanana mety ho fiatrehana izany indray no efa misy raha ny fanadihadiana natao. Fotoana zao zay hitatsika fa ohatrany efa hoe misarotra miverina indray ny Covid ny mpampianatra rehetrarehetra dia efa tetanina ihany hoe mba anafaingafaingana ny fandaharam-pianarana zany ny ankizy tsirairay koa moa araka ny lazaiko teo dia efa manana boky tsirairay avy iasany dia ohatrany tsy miteny hoe mora satria manomana le izy tsy tena sarotra be ihany koa satria mila fitaovana ohatrany hoe internet mila manao Facebook ohatraohatran'izay amin'ny andefasanay ny devoir fa miomana zao tsy hoe ataoko hoe sarotra fa efa miomana amin'izay zavatra mety hiseho zay ihany zay efa miomana amin'izay ihany amin'ny ny mpampianatra hoa efa ataoko hoe tsy miteny hoe zatra fa ataoko hoe zatra ihany koa nefa efa zatra manomana izay dia fandefasana devoir sur internet zay moa zany na amin'ny photocopie koa zany dia miasa be koa rehefa amin'ny fotoana io. Manoloana ny zava-misy ankehitriny miova ny fampitana ny fampianarana raha ny fanazavana hatrany. Ampianarina ireo ankizy hianatra irery fa tsy hiankina betsaka amin'ny any am-pianarana. Fehitraikany aloha dehibe fehitraikany dia tsy maintsy ohatrany hoe tsy ny ankizy rehetra no tonga dia hoe afaka mianatra azao zany zao hatramin'ny voalohany taona vao niditra dia manentana ny ankizy hoe mahay mianatra rery mahay manao fiche mahay manao plan ohatran'izay ny boky misy raha teo fa tsy andrasana ny dada sy neny zay mbola sahirana koa mitady vola noho izany zany dia miankina tanteraka amin'ny ankizy le izy hoe mahay mianatra rery le ankizy dia zay no hoe tanina isanandro hoe mianatra rery mahay mikaroka dia ohatran'izay zany mety hatrehanay an'le izy tsy fetraikany amin'ny ankizy hita hoe le ankizy zatran'le tsy mianatra ohatrany hoe mivagabao na ohatran'izany dia tena hoe miena zany le hita hoe miena ny fahaizan'le ankizy dia manarina an'izay tamin'ny fidirana teo zao hitako hoe mbola sarotra tena mafy be ihany. Hatramin'ny androany mamarina ny fanadinana idirana amin'ny 2e bimestre ny sekoly izany hoe ny 2/5 programa mpampianarana no vita hatreto. Anatanteraka fitokonana kosa ireo mpianatra eny amin'ny Université Antananarivo ny herinandro avy izao
mahalona ny olana amin'ny famatsiana rano amin'ireo tranony mpianatra. Leo vaolana tandrametaka izy ireo raha ny fanazavana. Io nasaina. Tsy zarizary ny famatsiana rano amin'ireo tranony mpianatra eny amin'ny Université Antananarivo. Fotoana marany koa no tsy misy rano ampiasaina ho ireo filohan'ny fikambanan'ny mpianatra. Manoloana izany, anatanteraka fitokonana izy ireo amin'ny herinandro avy io. Fa magaga hoe zahay vantsina amin'ny rano amin'ny lafiny bombona nefa bombona tsy maharaka anay. Ka noho izany hoe zahay zany mampilaza ny mpitondram-panjakana hoe fa vahao io olana anay io. Ka raha fa tsy vahanareo io olana io dia amin'ny semaine ambony zahay hihetsika ary hanao assemblée générale zahay amin'ny latsinainy. De tapaka anay zany hoe talata zany zay tsy maintsy hanao grève. De le isaka misy hetsika ohatran'izao manko misy foana famahana olana io. Karazana famahana tip top foana izy fa tsy le maharitra. Dikan'izay zany hoe karaha alohan'izay misy rano mandeha io mety ho foana grèvenay. Nisy ny fampiantsoana ireo tompon'andraikitra voakasika amin'ny famatsinan rano eny amin'ny tranony mpianatra tamin'ity androany ity entina hitadiavana vahaolana saingy tsy nisy namaly ny antso ho ireo mpianatra antony nandraisana ny fanapa-kevitra. Zahay zany nampiantso ny kabinetran'ny ministèran'ny rano tsisy tonga, nampiantso tele teknikin'ny rano tsisy tonga, nampiantso tompony andraikitry le convoi tsy tonga, nampiantso mizy presse zahay tsy tonga. De nampiantso ramatoa questeur numéro 2 député Lanto zahay tsy tonga izy fa solon-tegna nalefany. Fa niravanay le grève, niravanay le fivoriagna teo androany fa noho tsy fahatongavandreo olona ka fagnanaovagna tsintsinona anay zany. Tsy embotra ireo mpianatra amin'ny fanatanterahana ny fitokonana raha nambaran'izy ireo noho tsy fisiany vahaolana maharitra fa fonjarany vaky hatrany no ataon'ireo tompon'andraikitra amin'ny famahanany olana. Na maro aza ny ivitoerana andraisana ireo olona manana fahasembanana eto Madagasikara, mbola maro ny ray aman-dreny no tsy mazoto mandefa ny zanany amin'ireny toerana ireny. No marihana androandro kosa ny andro iraisam-pirenena ho an'ireo olona manana fahasembanana ka tsy diso anjara tamin'izany ny CNFPPSH Ampandrinomby. Henri Florio. Hatreto miisa 4 ny ivitoeram-pampiofanana ireo olona manana fahasembanana miankina amin'ny fanjakana manerina ny Madagasikara. Mbola vitsy izany raha oharina amin'ny isan'ny olona manana fahasembanana izay tokony hisitraka fampiofanana sy fampianarana tahaka ny olona rehetra. Ankoatra ny fahavetsiny ny ivitoerana io, mbola maro ihany koa ireo ray aman-dreny no tsy mandefa ny zanany hanofy fahalalana sy fampiofanana eny amin'ireny ivitoerana ireny raha ny fanazavana. Zay zany anisan'ny fanentanana. Ny ivitoerana ao zany dia tiako tsindrina eto fa ivitoerana anankiray mampiaty. Zay zany amin'izao fotoana izao inona moa le fampiatiana dia ny fandraisana ny olona rehetrarehetra na manana fahasembanana io na tsy manana fahasembanana. Zay zany no anentana anay an'ireo ray aman-dreny izay manana olona fahasembanana ka mila fiofanana satria matetika hoe manana fahasembanana dia tsy afaka hanao fanofanana arak'asa nefa diso be satria manana fahasembanana dia manana ny sahaza fiofanana azy ato amin'ity ivitoerana ity arakaraka ny fahasembanana izay manana. Izay zany ny antom-pisinay satria raisinay daholo ny olona manana fahasembanana rehetra na ara-pahitana na ara-piainona na ara-tsaina na ara-batana dia afaka misitraka fiofanana eto amin'ity ivitoerana. Ankoatra io, mety ho hatrany ny famoahana andihana mpianatra manana fahasembanana eo anivon'ny Centre national de formation professionnelle des personnes en situation de handicap etsy Ampandrinomby. Ho an'ny androany, mpianatra maherin'ny 50 indray no tolorana mara-pankasitrahana nandritra ny taom-pianarana 24 sy 2024. Ny fankarazana nataonay tamin'ity androany ity zany dia raha malala aloha androany fa andro iraisam-pirenena ho an'ny olona manana fahasembanana dia ny 3 décembre izany. Dia ny lanonana anankiray natao izay teo dia fizarana ny certificat an'ireo niofana tamin'ny taona 2024 sy 2025. Nisy 720 izy ireo izay nanaraka lala-piofanana maromaro toy ny fanaovana mofomamy, ny zaitra, ny taovolo, ny fitiran-kirana solosaina, ny fanaovana rary sy ny rafitra hazo, ny rafitra vy, ny fikirakirana ihany koa ny resaka elektrônika. Izay zany ny tena antony ny lanonana androany.
Ny farana tamin'ny fomba ofisialy androany ny eto am-pianarana 20 sy 20 teo anivony ny CNF PPSA etsy Ampandrinomby. Nanomboka tamin'ny fomba ofisialy nanaraka izany ihany koa ny eto am-pianarana 20 sy 20 ankoatra ny fanomezana mari-pankasitrahana nankalaza ny daty ny 7 Desambra izay andro iraisam-pirenena ho an'ny olona trapasembana ihany koa ny teny anivony ivitoerana CNF PPSA etsy Ampandrinomby. Hetsika maro araka izany no nototosaina nandritra ity fotoana ity. Miavaka kosa ny hetsika fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny olona manana fahasembanana tao amin'ny faritra Vakinankaratra. Hetsika aranjavakanto sy ara-panatanjahantena ary fizahana ara-pahasalamana maimaim-poana no namanamariana izany Kolo TV Antsirabe. Niavaka ny hetsika fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny olona manana fahasembanana teto amin'ny faritra Vakinankaratra tamin'ity taona 2024 ity, natomboka tamin'ny diabe no nentina nanokafana ny lanonana narana hetsika ara-javakanto sy ara-panatanjahantena ho fanomezana sehatra ireo olona manana fahasembanana ary nahitana ireo trano eva maro samihafa toy ny klinika mobile. Olona manana fahasembanana mandray andraikitra tanteraka eo amin'ny fampandrosoana mampiaty io no lohahevitra nentina nandritra ny fankalazana. Tanjon'ny hetsika ny fampandraisana anjara ireo olona manana fahasembanana miainga avy eo anivon'ny ankohonany, eny anivon'ny fiarahamonina ary amin'ny fampandrosoana ny firenena. Fafandry zareo mandray anjara amin'ny fampandrosoana hoe afaka miasa fa tsy ady amin'ny zontsony zany fa raha tsy resaka fa tsy ny omaly fotsiny tsika dia nisy ny fitokanana ny fotodrafitrasa afandry zareo anatrika formation manana asy izy rehefa aveo mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena. Mbola maro ireo fanilikiliana amin'ny endriny mivantana na ankolaka miantra amin'ireo olona manana fahasembanana na izany eo anivon'ny fiarahamonina na eo amin'ny sehatry ny asa. Raha eto faritra Vakinankaratra manokana dia aotra faingo 500 ireo olona manana fahasembanana no tafiditra eny anivon'ireo orinasa. Io zany na asa mpanjakana io na asa amin'ny orinasa dia hita hoe tena mbola sarotsarotra. Eo zany aloha ny resaka fotodrafitrasa izay tsy mamaly loatra ny filan'ny olona manana fahasembanana amin'ireny asa reny na izany na tsy izany aloha vokatry le fanentanana mahakasika ny zon'ny olona manana fahasembanana iny dia efa misy ihany ireo orinasa mandray fa dia vitsy raha eto amin'ny faritra Vakinankaratra. Manoloana izany indrindra dia nanao fanentanana amin'ireo tompon'andraikitra ambony eto amin'ny firenena ireo mpiantsehatra eo anivon'ireo tetikasa izay manampy ireo olona manana fahasembanana amin'ny fanamorana sy fampiarana ny fampiatiana miainga eny fotony. Ny fanjakana zany no manentana izay zany mba irosy be hatrany zany ny fanjakana indrindra fa fanamorana sy ny tena hoe mametraka le fampiatiana zany eto amin'ny toerana misy antsika satria isika eto Vakinankaratra dia malaza zany amin'ny fandraisana tanana ny olona manana fahasembanana saika atao hoe eto ny ivony. Anisan'ireo faritra eto Madagasikara nankalaza ny andro iraisam-pirenena ho an'ny olona manana fahasembanana ny teto amin'ny faritra Vakinankaratra. Maresaka iraisam-pirenena ahina hiparitaka ao Europa ny variant Omicron amin'izao fotoana izao taorian'ny La Réunion olona 7 no fantatra fa mitondra izany any Frantsa. Firenena 3 amin'izao no ahitana ity source vaovao an'ny Covid-19 ity fanadina. Tafiakatra 7 amin'izao ny tranga voamarina fa mitondra ny Covid variant Omicron ao Frantsa. Ilay source vaovao izay efa miparitaka ny Afrika Atsimo ary atahorana ihany koa hianaka ao Europa. Taorian'ny La Réunion omaly tranga 3 no hita tao Frantsa izay tamin'ny olona avy any Afrika noho izao tafiakatra 7 izao androany maraina. Hita voalohany tany Botswana sy Afrika Atsimo ny farany volana Novambra teo, efa firenena 30 manerana ireo kantinanta rehetra no efa ahitana ny variant Omicron. Raha ny any Afrika Atsimo, ireo zaza latsaky ny 5 taona no tena tratran'izay variant vaovao izay. Any Norvegia kosa, olona 17 no efa fantatra fa voa ary olona efa nahavita vaksiny avokoa. Raha namarana ny ministry ny fahasalamana Frantsay, any amin'ny farany volana Janoary 2022 no tratra ny pic sanitaire ary ahina ny siny ny forme grave maro raha tsy miova ny zava-misy ankehitriny. Ny farany volana izao no hanomboka ny fanaovam-baksiny arovana amin'ny Covid-19 ireo zaza 5 hatramin'ny 12 taona any Frantsa. Dia izay indray mamarina vaovao tamin'ity androany tiankatrana nanaraka izany soafa tsara atao.
vous a présenté Nivavo. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax 1 à 1 pour un prix remisé à 240 000 arrières. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.